Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny babalala no amintsika amin'izao fotoana izao dia falibenay tena ko miarabanao tonga somatsara eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramboka Izaho ny Akia Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanana tompo ho amin'ny tsirairay avy ho amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay tratrantsy eto dia ny fiadanana tompo eo amintsika rehetrarehetra matoko simino fa ifampahireto izay tsika androandro tonga miaraka aminay dia tena mihitsy kisendasendra mihitsy koa natongavanaty fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Halleloia. Ka dia maritatra amin'ny farany tonga soa ary dia mazahoa haim-panahy, mazahoa hery dia fiadanana tompony amintsika tsirairay avy. Ifampiarabana antsika rehefa fa misaotra anareo izay voandroandro voaraka aminay fa nareo izay voafaketo kosa dia arabaina ihany koa ary dia mirary fahasoavana sy hery-tanjaka ara-panahy ho antsika tsirairay avy mba hitondra tombotsoa anao ny fanarahanao an'izao fandarana izao fa tsy fotoana lany fotsiny sanatry. Ndolo antsika melo an'zatra ndolo ivavakantsika miaraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra ndao mpandrotsika navavantsika Ajaska Patity avy eto France izy ny vavaka ametraka ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra. Nampaviaja anao ny fitenenana. Tandray tratra izao fotoana sarobidy irahantsika eto izao ary tomoniko ny anaran'i Jesosy Kristy aminao sy ny ankonanao ny fahasoavany dia sika riavana hivavaka ny mbona ny fotoana ary. Jehovahandriamanitra rainay izay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eo velom-pisaorana anao ny fonay satria tsisy herinay tokoa natanjakay Andriamanitra fa fahasoavana, famindrapo avy aminao ahafahanay rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao. Velom-pisaorana tsy misy mendrika izay kanefa kosa matoky fa mba anisan'ny olona izay izay Andriamanitra mba ho voavela helika satria tsy afaka miray aminao izay raha tsy voasasany rahanao soa mangataka ny fanahinao masina izay amin'izao fotoana izao elo lalana ametraka ny teny rehetra eo am-bavan'izay mpanomponao andray anjara eto ho fitaovana fotsiny izy ireo fa ianao no miasa ao anatiny. Sokafokoa Andriamanitra amin'ny fon'ny olona rehetra n'aiza mandray izao fandarana izao mba ilay hafatrao, ilay famarinana avy amin'ny ny hafatrao no voaraina aiza toerana n'inona mety ho zavatra mahazo ny olona ka mandre izao hafatra izao dia ho tena hazo an'ilay teninao manangana, teninao manasitrana izay antefana izany dia mba ho rakofany ranao soa ny fotoana andeha tsy misy zavatra anakatsakana ny fandaharana dia averinay aminao ny voninahitra mitenena Jesosy efa miainy ny mpanomponao. Alleluia. Amen. Alléluia. Ankasitraka indrindra anao Zokiady tamin'ny vavaka mamy be izay nentinao
dia jesosy ane amaly fidianao a dia mitombotra sy fahasoavana hatrany mahireza foanafoana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Raisoarino nitsodrano. Halleloia. Nitsodranotsika androany a dia eo amin'ny bokin'ny Jeremia toko 7:30 ny andininy 7 dia aveo ny andininy 9 tsy andininy 7 samy 9 fa andininy 7 dia aveo ny andininy 9 zay vakiko amin'ny anaran'ny Jesosy manao hoe Jeremia toko 7:30 andininy 7 sy 9 amin'ny Jesosy manao hoe antsoia dia voaliko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe saropatalina zay tsy fantatrao. Andininy 9 dia iny ro tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy nositraniko izy ary asehoko aminy ny arenan'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Halleloia. Amen. Mila fa misy amintsika tena ihany mandray mendrika anao zany tsodrano zany nizaniza tonga eto androany raiso ny fanasitranana atsoy Jehova izy amaly anao dia asehony anao ny fanasitranana sy ny arenany zany hoe fiadanana sy fahamarinana izany dia ho tahiny tompo anetsika raiso ny tsodrano dia raiso fa raisinao zany dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao amaritra ny fiainanao indray. Amen. Na Jesosy ary hortensine Koety, Sandola Koety, tonga soa ihany koa Rosemine France, dia Mirarandria Malala Allemagne, Elena Merniana France, Asiny Apôstôly Madagasikara, Marie-Jo États-Unis, Angélique Pagès France, Jesosy Mandresy Madagasikara, Marie Gilda Koety, Carac France, Ingina Rodriguez Arabie Saoudite, Kikerandrena Solo Madagasikara, Lazana Sylvie Koety, Marina Tiana Canada, Kadeka Malala France, Jessica Patiti France, Artisanat de Madagascar France, Yama Koety, Hortensine Koety, Rantalina Namintsou Macrine Koety, Marina Tiana Canada, Lovlitina France, Ingrid Andrinasol France, Marina Tiana Canada, Lazana Monica Dubai, Elsobianjana Arabie Saoudite, Asina Apôstôly Madagasikara, Mimanambotso France, tahiny Jesosy zay aloha voavakiko aty tsy amboaramelona France tonga soa daholo isika menankavy hiditra amin'ny anao heritsika hiditra amin'ny toriteny fa hijoro vavolombelona aloha tsika inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany, inona ny azonao hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra androany na ny androany na nomaly sy ny sisa dia zaho maly nisy zavatra tokony ny sabatalina zany sabotsiana zany tena nieritreritra zavatra be raha ny tena marina tokony hoe zavatra nandehanako lavitra be zany dia nandehanako maly no fahasoavan'Andriamanitra tena lamin'Andriamanitra ilay programa dia tsy nihetsika tato an-trano ireo maly. Nafinaritra be koa fa androany ihany koa matetika ny herinandro dia alatsinainy ny tena mafimafy fa androany ny hariva tsy niasa, androany hariva tontolo tsy niasa no fahasoavan'Andriamanitra. Misy zavatra tokony vidiko ihany koa tamin'ny piesina tao be izay tokony vidiko tamin'ity androany ity dia soa ihany fa tsy maimaika tao amin'ilay fividianako piesy lafo be ilay izy, lafo ilay izy dia efa nikividy satria amin'ny fividianako dia fotry nitratra aleo aloha iodina kely fa niodina kely tamin'ny magasin hafa amin'ny tanàna anankiray hafa ary to dia atsasan'ilay prix an'ilay tokony vidiko tatsy nividy ilay fa ny mahasamihafa azy fotsiny ilay ray lafo be azo teo eo fa ilay ray atsasa prix azo rapitso maraina izao ilay raha zavatra nafinaritra androany tokony manana fotoana amin'ny mécanicien tokony tonga ato an-trano ilay mécanicien mba efa aminao teo ihany izy maly fa tokony hamitany zavatra izy androany izany hoe tokony tonga eo ilay piesy androany izy koa araka tsy afaka fa nisy voatanjona azy any amin'ny toerana nalehany tany tsisy olana na azoko androany na mividy an'ilay lafo ary zany tsy teo ihany ilay olona anao an'ilay ametaka an'ilay piesy fa ilay atsasa prix ilay azo rapitso no nividiko dia ilay mécanicien tonga dia niantso anako tsy afaka mialina atsy indrindra fa tsy afaka ao izy fa rapitso tsy maintsy tonga dia ay andro tsy tonga androany nefa ny zarako ary tsy tonga tsara ange Jehovah ry havana raha fandamina fotoana antsika dia voninahitra ho azy rery ihany anjaranao indray zao inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina dia
olona tiritena fa samijoro avolombelona mevonahitra Andriamanitra dia vitanao indray ianao fa ny fiainanao rapisy dao tsika hiainana zany irana zany fahasoavan'Andriamanitra zany dao ataontsika titeny fahasoavanao halleloia dia meno finaritra daoly a dia mijoro avolombelona tsika amin'izay meno finaritra daoly. Vonintsary akory izao tontolo izao, tontolo izao efa fantatrao, na dia tsinotsinona nefa zao, tontolo dia efa notiavinao. Vonintsary akory izao tontolo izao, tontolo izao efa fantatrao, na dia tsinotsinona nefa zao, tontolo dia efa notiavinao. Nefa soavanao no nangangana, nefa soavanao no nanavotra, izao no torizao no nifasoavanao. Tsisy avy amin'io fa nifasoavanao naty zao vonintsary akory izao tontolo izao, tontolo izao efa fantatrao, na dia tsinotsinona nefa zao, tontolo dia efa notiavinao. Vonintsary akory izao tontolo izao, tontolo izao efa fantatrao, na dia tsinotsinona nefa zao, tontolo dia efa notiavinao. Nefa soavanao no nangangana, nefa soavanao no nanavotra, izao no torizao no nifasoavanao. Tsisy avy amin'io fa nifasoavanao. Izao no torizao no nifasoavanao. Tsisy avy amin'io fa nifasoavanao naty zao navotra. Jesus não dia Halleluia. Tsara be le hira misaotra an'Andriamanitra tokony ny fahasoavany fa avy aminy izao rehetrarehetra izao. Ho azy ny voninahitra misaotra antsika rehetra koa naiky hijoro vavolombelona
ny fijonavavim-belona hitako voalohany voasoratra dia andrarababa Rosemina voninahitro n'Andriamanitra amin'ny fahatsarany Jehova ny fahatsarany nataony anio alleloia tay tompo itody Noeline Fenarakotsy Soameva Kodaniela tonga soa daholo hoy marina ty anao hoe isaon'Andriamanitra nandamina ny tontolo androko ary nanome hery ary mbola afaka manaraka fandarana alleloia amen tay tompo Soameva hoy raha natojo manao hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an'izao fa nisy fifaliana tsy alazaina zany tato anatiko androany tsy nisy antony hoe tokony hafaly be fa faritsotra zao faritsotra zao zany alleloia alleloia manana fiadanam-po dia ray koa Jesosy niaro sy nanome sakafo sahaza ao anay sady nandrindra ny asa mandraraha rehetra alleloia tsara Jesosy tay tompoko Daniela akasitraka antsika ho zodiaja alleloia hoy tojo hoe amen be ny tsodrano amen no tanteraka aminao any hoy koa Daniela hoe ny tontolo andro nay menakavy any dia isaorako tompo fa mbola nomeny tombon'andro fahavelomana sy namindrano fo fa tsara ny tompo dia voninahitra ho azy reriany alleloia amen hoy koa Daniela omeny sobe anjany misaotra Jesosy mbola nomeny tombon'andro androany fa nilamina tsara ny tontolo androko feno fitiavana alleloia amen zafady hoe rikarako hoe alleloia dia raiko Jesosy fa tena nalaminy avokoa ny fotoana androany sady nomeny hery sy fahasalamana zay menakavy dia androany koa za somary nisy zavatra narary be tampoka zany tao amin'ny lohako fa vao niantso Jesosy dia nisitrana ilay marary amen ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara Jesosy mahery hoe eo anarany hoe Nina Rodriguez alleloia dia nay Jesosy fa nilamina be ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy ny hery sy tanjaka sy fahasalamana nomena menakavy alleloia amen tsara be lira lovely tsara le hira hoy lina hoe alleloia misaotran'Andriamanitra lehibe fa nivahatra maly dia nandeha ny entana alleloia mankasitrarira pasitera tamin'ny fidonana bavaka tamin'ny sabata dia rehefa vita ny marshe dia nikasain'Andriamanitra ilay tompony andraikitra mpikarakara ny bata sy nanampy anapiditra azy ireo tanaty automobilina tena vetivety dia vita zany raha zarera ny bata azy ireo dia ho narary ny satroko avy eo tena tsara Jesosy dia raina ny anarany misaotra azy koa fa lamina ny tontolo andro nay menakavy kely dia tafahoana somatsara ato hatramin'izay zay menakavy kely ho azy rery ihany ny voninahitra amen tay Jesosy miaina mainso Italia razanazo Sylvie tsara le hira misaotra olina tay tompotsika rehetrarehetra zay no ela alleloia hitramin'ny toriteny ary sika inona no azonareo ambara inona ny azon'ny lovely tenena fa lovely no mitoriteny androany dia metsika azy ny fitenenana mampatsirina kely satria afaka tapabolana mahery kely tsika dia hanao alim-bavaka tahaka ny fataontsika isan-taona dia hanao alim-bavaka tsika amin'ny 5 ny volana novambra desambra zafady amin'ny zoma 5 desambra sika dia manao tahaka ny fanaontsika isan-taona ny sasakalim-bavaka zany hoe manomboka loloa ny fotoana dia any amin'ny sasakalina mihitsy io voatapitra satria dia akasitraka an'Andriamanitra tsika rarintsika raha makasitraka maninona moa tsika no voalohany matetika ny olona rehefa makasitraka dia any amin'ny faran'ny taona na any amin'ny voalohan'ny taona fa tsika vao mitsidika ny volana farany amin'ny taona alleloia dia makasitraka tonga mifankasitrahantsika ary za miteny nareo fa tahaka ny teny izay mbola tazomiko foana tsodrano izay tazomiko foana hatramin'izao dia io volana desambra io atombokontsika amin'ny fankasitrahana dia tena hifarana amina tena fahasoavana be ho anao ity taona ity ka dia zao sady dia efa manasanao amin'izany miomana amin'ny alim-bavaka izay ho ataontsika fa Jesosy ary raha nabavy lovely mena zavatra any ary ny fitenenana lovely anao ny fitenenana Alleluia, manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao pastera dia ho amintsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana andramoka izao ihany koa. Dia ny tenin'Andriamanitra izay entiko ampahirizana amintsika amin'ity anio ity dia hitantsika indrindra izany eo amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 9:7-10. Jaona 9:7-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy olona mahay manatonay raha tsy taon'ny Ray izay nandirakay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ny lohateny sy ny votoaty ny toriteny izay hoentiko aminareo androany ity moa ry havana dia metsika lohateny hoe ny fiasan'ny fanahy masina sy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra.
dia izao ry havana tena hoe miasa ny fomba tsy takatry ny saina tokoa io fanahy masin'Andriamanitra io. Betsaka ny olona mbola feno fisalasalana tsy ampy finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'ny fahamarinana, dia hany ka betsaka ny olona tsy mitombo fahalalana azy, dia betsaka ny verin-dalana tsy mitombo ara-panahy mihitsy, dia lasa tsy re ilay antson'Andriamanitra, lasa tsy voavaly ilay antson'Andriamanitra. Ny fanahy masina nefa dia tena miasa araka n'ilay nolazaiko teo araka ny teny amin'ny Jaona io, dia mipetraka moa izany ny fanontaniana ry havana hoe ahoana moa no itoman'ilay ray atsika, ahoana isika no voatoman'ilay ray ka tonga atsika hamaly ny antsony sy hanaradia azy raha tsy manjaka sy velona atao anatintsika izy, raha tsy votom-ponoana azy isika. Tena miasa tokoa izy ary mitaona antsika mba ho tonga kristianina indrindrandrindra. Enina dia tsy hitantsika naso azy izy dia mitaona antsika izy, miantso antsika isanandro isanandro izy. Dia izany ny rahany an'i Jesosy Kristy tetỳ tany mba hamonjy antsika, mba hanangana antsika. Hita taratra eo amin'ny fomba-piainana antsika hoe olona manana fitondrana tena tahaka ny ahoana moa isika rehefa hoe namaly ny antsony sy efa voatomany. Inona avy ny fahazara tena antsika izay efa niova. Izaho ry havana dia tena mahatsiaro sambatra hatramin'ny nanarako dian'i Jesosy Kristy. Tsapako fa tena hoe miasa amin'ny fanahy masina mitari-dalana isanandro mibitsika ato anatiko. Tsapako fa lehibe tokoa ilay Andriamanitra velona, ilay mahiny zavatra rehetra, ilay mofinainy ity fanaiko, ny fanahintsika rehetrarehetra ity, izay manova ahy, izay tokony hanovanao mpitoroteny tahaka n'izao toriteny renao isanandro eto amin'izao fandaharana izao. Satria izaho manokana dia miandrandra n'ilay fampanantenany. Arakaraka ny anaranao dian'i Jesosy Kristy sy fikiranao aminy ry havana dia misy fomba fiasa ny fanahy masina izay tsy takatry ny sainao foana mitranga eo amin'ny fiainanao. Mbola mety tsy tsapanao izany satria ianao mbola tsy mety mangetaeta an'Andriamanitra. Izaho izao mitombo ny fitiavako sy ny fandriako anao ny asany hitory an'izany fahalehibiazana izany sy ny fitiavany anahy isanandro isanandro. Tsarovy ry havana fa antso hitomany ianao izao vavaka fiambenana renao isanandro isanandro ito amin'ny andramika izao toriteny betsaka ny renao eto isanandro isanandro, dia aza atao sakana ny sedra izay lalovanao na mafy tahaka ny inona izany. Fa rehefa ao anatinao foana ny etaeta, rehefa manao dikany ianao dia ho hitanao ny fiasan'ny fanahy masina. Izaho moa ry havana fijoroana vavolombelona kely tamin'ny fotoana nidirako nanarahako an'ito fandaharan'andramika izao ito sy nanarahako an'i Pasteur Ratsy Zokimatonina, dia mbola velona moa ny vadiko tamin'izany fotoana izany. Izaho voakasoka sy resy lahatra teto ny foko, fa ny vadiko tamin'izany tsy mba nakasitraka an'izany fanarahako sy ny fivavahako izany. Dia monomonina izy, tezitra mafoana izy. Isaky n'izay mivavaka izaho, indrindrandrindra moa isaky ny manao commencement izay rehefa sabata, mihidy ao an'efitrano ao izaho manao fiankohofana, dia mitomany ao amin'ny efitra ao izaho satria tena hoe voakasoka ny foko, zavatra mbola tsy niainako hatramin'izay. Dia very n'ilay vadiko tamin'izany fa mampijaly tena mitomany rery ao izaho. Dia miafina sy miafy foana isaky n'izay mivavaka noho ny fitiavako an'Andriamanitra, noho ny fiasan'ny fanahy masina. Dia nentiko ambavaka foana moa izany zavatra mitranga rehetrarehetra izany sy mivadiko. Dia nisy fiovana tsikelikely miandalana teny, aleloia. Raha taloha ohatra izao hoe ataony fananiana kisoa ny sakafo andrahoana rehefa sendra mahandro izy dia lasa hikarakara ny sakafo hafa izaho hohaniko noho ny fiasan'ny fanahy masina taminy, noho ny fitondrako ambavaka azy. Dia indraindray koa izay asain'ny olona misakafo any amin'ny tranon'ny olona any dia ampandrenesiny mialoha ny olona manasa anay hoe reto avy ny zavatra tsy hohanin'ny vadiko sao dia andrahoana reo. Aleloia. Tena manova zavatra ny fanahy masina, manova zavatra ny vavaka ry havana. Mivavaha ianao aza mitsatra fa izany no ahatonga ny fifandraisana tsara eo aminao sy eo amin'i Jesosy, ahatonga anao voatomana izany fanahy masina izany. Rehefa taty aoriana moa rehefa maty nandao any mianaka kely ny vadiko ry havana dia tafiteny mihitsy izaho tamin'izany hoe izaho hijanona ho irery tsy hanana sakaiza intsony mba tsy hisy sakatsakana sy fehifehy amin'ny fanaovako ny asan'Andriamanitra sy ny amin'ny fivavahako, satria tsapako sy niainako ny zavatsoa ny fanarahako dian'izany Andriamanitra izany, ny ara-panahiko tena hoe
tsapako ny ova. Andriamanitra ry havana manana lalana iaverana antsika tsirairay avy sy ny sitrapony izay hoe tsy sitrapontsika. Dia izao ry havana malala, hitany moa ny tao am-poko dia izy efa manana planina sy drafitra sy manana ho antsika. Dia nomen'olona vaovao indray izaho hiara-dalana amiko. Ary olona tsy manisy olana n'izany fivavahako izany sy ny zavatra rehetra tandremako amin'ny didin'Andriamanitra. Olona manaiky miaino rehefa iresako tenin'Andriamanitra. Aleloia. Dia izao ry havana voninahitra moa an'Andriamanitra rery ihany miasa amin'ny tsikelikely ihany koa ny fanamasin'Andriamanitra mikasika amin'ny fondy. Dia mitantara amiko izy hoe izaho izao avy niaino toriteny sy fijoroana vavombela maromaro izy tao amin'ny internet rehefa eny an-dalana mandeha miasa ireny izy dia nisy zavatra ozy navoakasika ny foko, nafana be sy reko, tena hoe nafana be tao am-poko izy dia nitomany be izaho, tsy mbola nitomany be ohatr'izany tsy mbola reko voakasika tahaka izany hoe feno hafanana be izany tato anatin'ny foko hatramin'izay narenesako tenin'Andriamanitra ozy izy. Dia amen. Dia ny fijoroana vavombela maromaro izay henoko izy dia tena manambafy efa kaikay ozy izy ny fiavian'i Jesosy Kristy. Aleloia. Marina miteny tokoa ry Andriamanitra ry havana malala. Dia mbola noho izany fiasan'ny fanahy-masina izany koa dia nisy fotoana izaho sendra variana mikarakara ao amin'ny lakoziny dia avy izy avy any dia noraisy ny tanako dia andao fotsiny izy andeha hanaraka anahy. Avy niaino tenin'Andriamanitra izy tamin'io atao amin'ny internet dia nitomony izaho niara nandohalika hivavaka taminy. Amen. Dia hoy izy hoe tsy mivavaka irery intsony ianao izy manomboka amin'izao na hisakafo izany na amin'ny fotoana rehetra hoe ilay hivavahanao irery eny fa hiaraka handohalika aminao foana izaho hoy izy teneny. Aleloia. Tena tsy takatry ny saina ry havana malala izany fiasan'ny fanahy-masina izany ary izany tena etaetako, tena faniriako efa hatramin'izay izany hoe ankohonana iray miara-manompo amin'i Jesosy Kristy izany. Tahaka ny pastera mivady izay tena hoe modely iriko foana hoe tena tsara mahafinaritra mahita an'izy mivady miara-manompo an'Andriamanitra tsy sakatsakany. Hoy ny tenin'ny n'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaona ry havana, vakitsika inga ao amin'ny bokin'ny Jaona 9:7 manao hoe fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo. Amen. Tanteraka tany ilay izany teny izany ry havana, nokasiany fony tany alalan'ny fibitsihan'ny fanahy-masina dia natao nitsapany fa efa akaiky ny fiavian'i Jesosy ary nitariany lalana mba hanana fiainam-bavaka anaraka an'i Jesosy Kristy Tompo. Na dia hoe mbola vao miandalana aza izany etaetana izany, na dia mbola tsy tena hoe manara-dia tanteraka izy fa miasa tsikelikely amin'ny fanahy-masina. Aleloia. Dia izao ry havana malala, ngatao Jesosy mba ho anisany ho tomony koa ianao, mba ho isan'ny mpamaly antsony ianao sy hitady ny tavany angetahitan'izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany mba hiasan'izany fanahy-masina izany ihany koa ka mba hahatonga anao handova ilay fiainana mandrakizay zava-natenain'i Jesosy Kristy antsika rehefa tonga ny farany, satria izany ny haviany teto. Sady andro izany teny fampaherezana an'io izany ry havana no fampanantenana anao ihany koa. Izany raha ny ray an'i Jesosy Kristy teto an-tany ozy izy mba hanavotra anao, mba hanavotra antsika koa maneky hiasan'ny fanahy-masina fa rehefa ho aminy ianao dia ho renao ny feon'ny fahamarinana hanazavany sainao sy ny lalanao. Rehefa mangetaheta ianao dia valiny, voatomany, izy tsy manery ianao, tsy manery nizaniza fa ianao mihitsy no mila mangetahety. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Isaia ry havana 7:17 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe eny hatramin'izany andro izany izaho no izy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako, miasa ho ka iza moa no mahasakana izany. Amen. Rehefa ao anatinao ry havana ny faniriana dia tsisy mahasakana azy hiasa, koa dia miantso antsika tsirairay avy izy ry havana amin'ny alalan'ity teny famparesana rehetra izay rentsika teto androany ity, fa te hanangana anao izy, mampanantena anao izy, fa aza misalasala ianao manantona azy, aza misalasala ny amin'ny teniny sy ny olanao na ny olona izay mety hoe hoentinao am-bavaka na ny ankohonanareo, satria izany moa izany tena hoentiko am-bavaka foana ty olona miaraka amiko ity, mba tena ho kasihan'ny fanahy-masina ny fondy mba hiova tanteraka.
dia hoeto ambavaka na ny vadinareo zany na ny mamanareo zany na ny namanareo fa manana ny fotoana ny Andriamanitra riavana ary tsisy afaka manohatra anjany fiasan'ny fanahy masina zany amin'ny olona rehetra rehefa mino fa izy tokoa ilay Andriamanitra lehibe mpamonjy sy mampanantena ny fiainana mandrakizay, mampanantena fananganana amin'ny andro farany araka n'ilay teny izay rentsika tao amin'ny Jaona 1:7-7 teo. Aleloia. Dia noko riavana fanahery ianao atao anatin'izany teny izany, koa dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Aleloia. Amen. Aleloia. Ka sitraka indrindra anao zanabavy soa Lovely tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay. Andriamanitra manakary pasoavana any malifitianao dia mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Amen. Jauna filazantsara ny Jauna 9:20 no netin'ny zanavavitsika Lovely tamin'ity androany ity. Hoy ten'Andriamanitra manao hoe Jauna 9:20 zafady. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ary za nangana azy amin'ny andro farany. Halleluia. Tsy misy inona hony, tsy misy olona mahaika manatona an'Andriamanitra raha tsy efa izay taominy ho ao amin'i Jesosy. Zany ny olona anankiray zany tsy tonga fotsiny ao amin'i Jesosy fa efa nitaomin'Andriamanitra izy. Ianao io zany zao dia nitaomin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Izahay zao zany zao dia nitaomin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Misy tranga nataon'Andriamanitra misy eo teo amin'ny fiainantsika. Nalahatra Andriamanitra ireny. Hoy ny tenany hoe tahaka ny fandaharan'Andriamanitra ny kintana sy ny volana eny amin'ny lanitra dia mila tahaka izany koa ny nandaminana an'io fiainanao io. Za tsy fantatro inona zao no tonga anao tonga atao amin'i Jesosy. Afaka manoratra zao nareo ohatra mba sady mba hitan'ny olona sady mba témoignage kelinao feza teny ray fotsiny. Inona nahatonga anao tonga ao amin'i Jesosy? Misy aminareo zao hoe aretina. Misy aminareo zao ohatranay ny antranahy trosa. Misy aminareo mety hoe vady maditra. Misy aminareo mety famoiza-po vokatry ny zavatra maro isan-karazany. Matetika aretina, rehefa tsy aretina problème ohatr'izay io matetika. Ny akabetantsika mba ny firy ngamba toa 500 nareo aretina. Misy mety voatery ny zavatra hafa. Inona nahatonga anareo lasa mivavaka? Inona mahatonga anareo lasa ao amin'i Jesosy amin'ity androany ity, amin'izao fotoana izao? Reny zavatra rehetrarehetra ireny no nitranga dia ampy nahazaka anao, naniraka anao hitady an'i Jesosy. Le zavatra nitranga io zany tsy maintsy lanjalanjain'Andriamanitra ho afaka anainganao hitady an'i Jesosy. Nenitody zao saika nigatra dia laza izy nitady an'i Jesosy. Io no nanosika azy tonga atao amin'i Jesosy. Dia le tody saika nigatra izy zao dia ny linahy olana arabola sotra linahy. Ny iaina olana fotsiny amin'izao. Aleluia. Ireo zavatra ireo zany neny Claudia Razaka aretina. Tahiny tompo Claudia fa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Neny Claudia zao aretina. Neny Kadaka nitady zaza. Neny Aingodrina aretina. Neny Manambotsoa tsy hita ny zanany. Tahitareo fitsona fahavelana amin'ny Manambotsoa teto. Tsy hita le zanany. Dia niantso izy. Dia nivavaka ho azy sika tamin'izany. Vavaka ho azy tamin'izay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia inona zavatra nitranga? Tonga dia firy andro moa Manambotsoa afrina taoriana letsika ny vavaka iny moa ny tonga ny zanakao. Tsy tadidiko sony izy zay na ny harivan'iny na ny apito tsy tadidiko ohatr'izay le izy. Neny Lovely olana. Neny Charline aretina. Neny ama feno tebotebo foana dia tsy salama foana. Dia neny Soameva moa dia aretina izy moa tsy narana ny aretin'ny Soameva. Soameva io zao
tokony hampahery be andry Claude azo ao mahita ny Soameva satria ny aretin'ny Soameva io dia tena ratsy ary rehefa sika tsy namantsika intsony Soameva sy lalahy Fontaine Lalanirina. Halleloia. Ny anamaheny soa ny mesoa be anjana aretina, ny makirinina ngazana be sady karakainy, ny lazana zosy vy aretina, ny beta fahadisom-panantenana vo mafy koa zany beta zany tonga teto tratra na fahadisom-panantenana nametrahany vadian'olona natokisana, ny lazana monika olana, ny anamaheny olana maro be fakivina document aretina fakivina 30 minutes après. Alléluia. Tena tehaka ho an'i Jesosy. Ny antso mahay manantso zanako pasteur tsika ina atao teo izany do ivavaka tsika. Alléluia. Tsika tsy mahita an'le zaza am'fanamasina 30 minutes après na andondona tao an-trano ny zanany miverina tonga tao an-trano nefa efa tsita zany. Tsara Jesosy ny Erika olana arabola dia zaza tao akibo ny zanak-Erika io efa tao akibo dia fantenjy te voan'ny trisomie zaza io. Fandetina mbavaky. Halleluia. Jiny jereno hoe miakely raha trisomie. Ny ko Daniela allergique le zaza voalohany iny. Ny Hortensine olana. Halleluia. Ny Marinatena aretina vola olana amin'ny fianarana assurance maro tangoronany olana mihitsy Marinatena. Sady mahafinaritra anange mamaky an'le izy ry havany mba mamerina atao anako hoe ay moa zany tokoa nareo tamin'ireny. Halleluia. Claude Arazaka tahiany Jesosy ny Emilia aretina ihany koa tsy zarizary koa fahasalamany zandry Emilia zany tamin'izany. Efa tahiany tompo zao Emilia milama tsara mety tsara mihitsy vao nijovavolombelona maly. Tena mahafinaritra satria tena endanao zany fandrosoan'le fiainanao zany ho efa nijovavolombelona moa zany man'Andriamanitra ny voninahitra. Reny zavatra reny zany dia tsara fantatrareo reny mihitsy ny voanatonga anareo nazakanareo tonga ao amin'i Jesosy. Reny zavatra reny zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra tsy misy makay mahay manantona an' Jesosy zany raha tsy tao amin'ny ray. Dia inona zavatra nitranga? Nisy zavatra nataon'Andriamanitra ndray teo amin'ny fiainantsika. Nalahatr'Andriamanitra reny zavatra reny. Mety nanomboka natoky olona ianao dia nandeha ny fiarahana dia nanomboka nivadika ilay olona. Reny zany efa ohatry nandaharan'Andriamanitra ny volana makitana sy ny masoandro. Mety aloha moa atao kirako zao ataoko sendra olon-dratsy amin'izay ianao. Dia ianao tamin'izany nieritreretra hoe ny Invina Rodriguez hony ny Niaja Kapatitsia aretina ny Invina Rodriguez etaeta ivavaka mihitsy. Dia avy eo amin'izay izy tonga dia nangetaheta dia tamin'le nahitady nangetetan'Andriamanitra sana hono narary lava mabotsy misy lerany. Reny zany tsika taloha nieritreretra tena za mihitsy ka manototombitany ny olona rehetra mba manao business tsisy misoloky fa za tena nisolokian'olona. Nefa ny zavatra tsy fantatritsika na le iny olona mpanao ratsy iny navelan'Andriamanitra eo tamintsika mihitsy raha tsy zany ianao tsy voasoloky. Rehefa tena atao zany ny compte aika fitiavan'Andriamanitra daholo reny rehetrarehetra reny. Tsy mampino ny tsiramboaramela ho ny olana sy etaeta misaotra an'Andriamanitra. Tahiny toko tery ralibenja. Halleluia. Halleluia. Misaotra Andrinato dia manao Jador ny Andrinato dia olona fahininina sy hitany tokoa dia dikare Jador tena hoe bienvenue tena tonga soa. Halleluia. Dia reny zavatra reny zany ry havana avy amin'Andriamanitra daholo reny. Za tena jovavolombelona aminareo fa betsaka ny olana nitranga tao amin'ny fiainako tamin'izaho mbola tsy nivavaka. Ary ohatry nitsapako mihitsy lanjalanjaina nitsapatsapain'Andriamanitra niakatrakatra dozy kelikely niakatra kokoa ny doziny fa tsy mbola nentina zakana tena tanteraka. Efa nitantarako anareo matetika ny zavatra izay niainako
fa tonjolana maro teo amin'ny asako teo amin'ny fiainako fa tsy retina kivy anareo dikan'le tsy kivy a mbola tsy mitady an'Andriamanitra zany fa mbola vita rehefa vita mandeha mivavaka kely de milamina de zavaty mitoy ny fiainana ary mahatonga ny zavatra anankiray am'izay gaga mihitsy tamin'izany fa ahoana Jesosy ny olona manana trosa ananan'olona trosa mba 50 millions mba 100 millions 25 000 150 000 fa ny ao maninona ny tena ataonao ohatr'izao nitrosa koa nitrosanay zaho zany tsy menatra mihitsy mitantaran'izany misy fotoana nisy commentaire hoe tadidiko mihitsy reny nitrosanao mahafinaritra be anao mihitsy mitantara za zao de potika fiainana 4 mihaja mba ahitan'ny olona manahoana am'izay za rehefa nanana an Jesosy alleloia fa iny tompo e milamina nge fiainana manana an Jesosy tsy ananan'olona trosa miaina-pilaminana alleloia velomany fahasoavana ny vady aman-janaka tsara nge Jesosy fa zao nanana fanapahana tao amin'ny orinasa zay miasako de za zany tena nanao business be mihitsy tam'izany tena azo lazaina hoe olona tena homme d'affaires mihitsy tam'izany tena kirakira fandrarana somary ambonimbony leta ihany tam'izany rehefa mbola vita ny ravo tsara sy ny ron'akoho sy sakamalao le olona de mbola tsy mitady an Jesosy zany fa ny angy ry havana ka tafahoana taman'olona mahavariana nisy olona mpivady zay pisoloako nalaza be tao Madagasikara tam'izany andro matetika be deabe ny olona efa tratran'le izy efa miseho gazety misy olona manao zao fa de variny ianao fa zatratra tafahoana tamin'ireo olona tsy fantatr'ireo le olona tafahoana tamin'le olona tena de ny resaka de nanao fifampirarana avoleta be zay de vidy pneu-na camion lafo be tonga de nahita marché zany aho koa nahita marché zany reo olo reo de amatsy camionneur de pneu-na camion amapolopolony mihitsy ny tam'izany no vidiny zany miantoka an'le afera tsy diso atao valerina 150 millions francs zany tam'izany 150 millions ny zavatra ny vola miodina sahako zany leloe fa ay reto olo reto tsy araka n'le izy koa hoe investisseur na hoe mpandrara fa tena pisoloko tsotr'izao fotsiny mihitsy pisoloko tena fa de taty amiko le izy ny tafatotana zany efa amin'io miezaka mba hoe manao afera milamina zany afera madio fa de faly mihitsy tena ay zany tena bénéfice zavatra mahazo bénéfice be mihitsy am'le asako tam'izany le business ataoko nentanandroso mihitsy fa teneko anao ry havana fotoana foy taty arina de fantatra hoe voasoloky ary efa fantatra hoe voasoloky dia za tsy mba mitsoka zany zany hoe nitsoka ny vola fa za le tsy nitsoka ny vola tsy nanetra tsy nitsoka ny vola mihitsy fa nanantona ny tompona entana ohatra hoe zao le zava-mitranga za tsy niteny hoe voasoloky manjary tsy mahatoky anatsony ny mpiara-miasa amiko fa ty zao fotsiny hoe ty le fandehany ty le vola aloha za mitady miadana amin'ny pisoloky ny volan'olona alohako zay nitombohan'ny problèmeko bazin'ny olako zany resaka business na 150 millions tam'izany fa io rehefa Jehova ny iantso anao rehefa Jehova ny taonanao am' Jesosy raha 150 millions zany mbola tsy problème tamiko za nge tsy nitomany nitratran'izay problème zay oza hoe ohatrany zavatra mitsefotra rehetra ohatrany afera mitsefotra rehetrarehetra de manarina koa fa ny lehilahy tsy voakery taona ary ny lavo de miarina ho arak'le fomba fiteny hoe raha mianjera impito ianao mitsangany mbalo halleloia zay fisainako mihitsy hoe raha mianjera indroa za tsy maintsy mitsangana intelo alleloia mitsangana ny ahitana farany fa tsy mianjera zay zany ny atao anatin'ny roako fa ozy izy Jesosy hoe vita Jesosy mbola vitan'Andriamanitra mbola ohatrany tsy nampitaitra le izy de nitoinga le olona nanomboka lasa ohatry ny fery anaty ohatry mbola milamina iny ty ivelany fa any anaty nefa manomboka mitatra
zay inge le problème reny zavatra reny a za zany tena nametsina an'Andriamanitra mihitsy nefa tena anatin'le problème tsara maninona ary aho ny atao an'izao zany tena mitena zany ohatra zako reny tsy tian'Andriamanitra eto amin'ity tany ty fa maninona ary ny olona mpandrara namako afa mandrara satra ny zavatra ohatr' zany za mimitatra io problème io mikatsokatso zany daholo ny arity ohatra zao ny source fidiranam-bola tamin'izany betsaka ohatry mikatona tsikelikely zany mikatona ange tamin'izany nataoko daholo na aferina volamena zany na anao aferina volamena nanao aferana kojakoja-piarakodia nanao aferana fiarakodia mbola mitazona reny station service reny koa ampahany am'ireny tazona nanokatra an'ireny amin'ny asatra amin'ny alina anatra amin'ny alina dia miodina ny fidiram-bola tena akoatran'izany mbola mpiasa mandraika raha misy am-bolana commissionnaire tena mety fa hitan'Andriamanitra 150 000 zany ohatra mbola tsy dia maninona ohatra mbola fa nihitatra le izy nihitatra anomboka ny gaga iny hoe ahoana ihany izy ty le mikatso zay zavatra fanatao ny ngezany problème nefa rany tafakatra 900 millions 900 millions raha ohatra zany mbola niandry elaela vola anatina an' Jesosy dia 1 milliard vola ngezany ravina tamin'izany fotoana fa zao ho ten'Andriamanitra tsy misy mahay manantona raha tsy tao amin'ny ray zay naniraka za tefa tao amin'Andriamanitra satria zao tsy hitako tsony ny vahaolana amin'io tsy afaka hitako anaty business tsony ny vahaolana io tsy afaka hitako any amin'ny fianakaviana tsony ny vahaolana io tsy afaka hitako naizanaiza tsony ny vahaolana io fa misy toerana ray ahitako ny vahaolana io halleloia any ny toman'Andriamanitra aiza ao amin'i Jesosy halleloia ao amin'i Jesosy ka ny tomanany ravana tena tonga ny fotoana tapidalaka le io Jesosy io lalana farany io lalana farany mbola lalana alohan' io daholo na dokotera lalana alohan' Jesosy daholo ny mpamatsy vola lalana alohan' Jesosy daholo ny mpanompo sampy sy ny dadarabe sy ny fanafody gasy ny finonom-pony isan-karazany ny fanompo-tsampy rehetrarehetra mbola lalana alohan' Jesosy daholo fa amin'ny fotoana tapitra daholo reny lalana rehetrarehetra reny misy lalana ray mbola misokatra halleloia dia le lalana tena ngeza be satria izy mihitsy ny atao hoe lalana ny anarany lalana fahamarinana ary fiainana sady lalana izy no marina izy no mitondra ny amin'ny fiainana izy Jesosy zany lalana sy fiainana ary fahamarinana lalana fahamarinana ary fiainana ary tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako nefa koa ny ray efa miteny fa tsy misy makany amin'ny Jesosy raha tsy tomony halleloia teo amin'izay eo amin'le lalana farany amin'izay tafahoana taminy dia tamin'le lalana farany tafahoana taminy Sylvie tafahoana taminy Kodanila tafahoana taminy Rodriguez tafahoana taminy ny Charlene ary zao ny tena zavatra mahafinaritra tsy ny olona rehetra ny voataona tamin'io tsara fantatrao zany fa tsy ny olona rehetra nanana an'io aretinao io ka voataonao amin'i Jesosy zany misy olona mitovy aretina aminao efa any ambany efa raha mbola namadika amin'ny fianakaviana fa navadika tamin'ny toana lasa io misy olona nanana problème ohatranao efa ny amin'ny trano nadala ohatra zao efa efa ampitazomana fa ianao mbola io satria nahoana ny ianao hafa mihitsy ny ianao hafa mihitsy ny zany io zany fitaomana io tsy fanapotehana io fa fitaomana zao ny teniko aminareo zay entina mbavaka voentina tonga eo ampilatan'Andriamanitra tsy maninony zany tsony ianao misy olona ray zay marary be mihitsy ataontsika ray volana lasa ohatr'izao mbola tanatin'ny fanomboana firesahana na mbola tena hoe tena raha sitrapon'ny tompo halleloia mody rapito zany olona zany mialany amin'ny hôpitaly rapito zany olona zany io zany tsy fahafatesana ny antony io fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tsy fahafatesana ny antony zao
fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, ankalazana ny zanak'Andriamanitra sy anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe raha tsotra zany tsy fahafatesana io fa fitaomana. Tsy fahafatesana io fa fitaomana anao ao amin'i Jesosy. Alleloia. De iny amin'izay aho fa voataona tao amin'i Jesosy. Io nareo fa voataona ao amin'i Jesosy. Io tsika rehetra fa voataona ao amin'i Jesosy. Ary io fitaomana anao io tsy moramora. Andriamanitra ngira malahelo mahitanao miady mafy tamin'ny olana io. Andriamanitra ngira malahelo mahitanao miady mafy amin'io problème io tamin'izany. Saingy tsy maintsy nataony. Ohatrany nandefasana an'i Jesosy ihany mba hamonjena an'asy ianao. De nataony io hitany ihany hitany nge fijalintsika tramomaty io problème hitany nge anao mitomany amin'ny hôpitaly io, hitany nge anao mitomany ao atokantranonao io noho ny ady maro isan-karazany. Fa io fantatr'Andriamanitra ny atongavana amin'io. Atonganao amin'i Jesosy io. Ary Jesosy koa vao nahitanao tonga de faly. Fantatrao ahoana no natonga an'i Jesosy faly? Fantatrao maninona Jesosy ny faly? Vakitsika ilay teny teo Jaona 4:9-10. Tsy misy olona mahay manantona azy izy raha tsy tao amin'ny ray izay maniraka ary izaho nangana azy amin'ny andro farany. Mba mario amin'ny baibolinao ito ianio e. Efa tsara aloha le hoe nitao manakao amin'ny ray fa ny tena tsara indrindra de le toy ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Dikan'izany ny olona ray nitao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de olona tokony ho vovonjy. Ianao io zany, za ty zany, tokony ho vovonjy. Satria olona tonga amin'i Jesosy, hoy Jesosy hoe za anangana azy amin'ny andro farany. Ay ty problème tsika ty, hitoy hatrany amin'ny fananganana, tsy mijanona hoe lasa mpivavaka tsika, fa hitoy hatrany amin'ny fananganana tsika amin'ny maty. Aza manaiky raha tsy vovonjy ry havana, efa mivonjena tamin'iny aretiny ianao, vonjena tamin'iny problème isan-karazany ianao, tokony ho vovonjy any amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy ianao. Tokony hitsangana amin'ny maty ianao. Halleluia. Tokony hitsangana amin'ny maty ianao. Betsaka ny sakatsakana. Ary matetika manatona an'i Jesosy io feno sakana io. Ny tantaran'izany no vle vadiny ohatr'izao fa vadiny taloha azafady fa misy pasteur namana izay nanomboka niova fo izy ozy nareo. Niditra amin'izao fahamarinana lovantsika zao tsy mihina kisoa, nanomboka tsy nihina kisoa. Tena nataona vadiny tena ozy papany zay lisaka. Fa vadiny lisaka ozy papany lisaka. Tena hoe ay tsy mihina kisoa ianao ok ozy le vadiny. Ela kisoa foana amin'izay neny laoka isan'andro misy kisoa. Fa amam-bola ny pasteur io nena vary maina amin'izao amam-bola. Fa zao ny zavatra ataony entiny eo amin'i Jesosy ny adiny. Ny zavatra nampime voatarika atao amin'i Jesosy koa le raha matoa narary izay la tsy diso narary de tsy maintsy le vadiny ihany nivavaka ho azy de naseny le raha misy manao voady. Anao nasitra amin'izao de hanompo an'Andriamanitra. Ie vao sitrana tonga de nanompo an'Andriamanitra de nanao batisa tonga de nanao dekona niara-mivavaka amin'izay izy mivady de nanenina izy nanao an'izany amin'ny vadiny. Ry havana. Tiantsika Andriamanitra. Hoy izy Jesosy. Le teny teo mantsy de zao. Hoy le tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 16:13 vakiny lovely teo. Jaona 4:9-10. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy nitaridarinareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay ireny no lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Manomboka eo zany dia fanamasina amin'izay no taridarina. Amen. Dia izy tokoa ilay Jaona 4:9-10 ambany ao. Voasoratra mpaminany hoe ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra izay rehetra nandre ka mianatra amin'ny ray no manantona azy. Efa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Izy no nahita ny ray. Hoy izy Jesosy mantsain'ny mpianatra any amin'ny Mateo 5:5 any efa kitsika. Mateo 5:9. Manomboka amin'ny 5:13 ny Soramanitra dia nanikeny Petera an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary nilazany Jesosy voalohany ny amin'ny habatesany sy ny hatsanganany amin'ny maty. Efa kitsika ny
Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary rehefa tonga tany amin'ny fahatan'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianatra izy ka hoe ataon'ny olona hoiza moa ataon'ny olona hoiza moa ny zanak'olona dia hoy ireo ny hoy sasany Jaona Mpanao-Batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia, ary ny anankiray tamin'ny mpaminany na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy fa nareo kosa manao aho izy. Ny olona rehetra zany efa mampitahan Jesosy amin'ny olona. Ohatra antsika ihany zao ohatra hoe mahita olona tsy ampitahaina dia hoe ihany iny kosa mitovy amin'iny, iza mba hitanareo mitovy amin'iny dia ampitahaitsika amin'ny olona ihany. Fa tena ny olona zany rehefa mahita an'i Jesosy dia ampitahainy olona amin'ny Elia, ampitahainy olona amin'ny Jaona Mpanao-Batisa, ampitahainy olona amin'ny Jeremia na mpaminany hafa izay hitan'ny olona tadana hoe inona mitovy aminazy. Hoy Jesosy eny tsy maninona ny olona raha mandray an'izany. Tsy maninona ny olona raha mandray an'izany. Samy manana ny fandrefesana an' Jesosy zany ny olona. Fa za dia teny aminao ny Jeremia, Jaona Mpanao-Batisa sy Elia zany raha mihoatra amin'i Jesosy zany mbola ambany. Fa izy ary mifandraisan'ny mpianatra kosa an' Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, ary nareo fa ianareo kosa manao aho izy dia namaly Simona Peteraka hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Any ambony indrindra amin'ny rehetra rehetra zao. Tena taitra Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, ary Jesosy namaly aminy, sambatra ianao ry Simona Bar-Jona, fa tsy nofa mandranina ny ho anao an'izany fa ny raiko izay avy any an-danitra. Iza nanome an'ilay valiteny an'ny Simona Petera? Andriamanitra. Ary io valiteny io tsy valitenin'ny olona rehetra io, fa izay nomen'Andriamanitra fanehoana, izay nanehoan'Andriamanitra an'izany no mahafantatra. Misy olona amin'arivo ngeny sitranin'i Jesosy teo amin'ny toerana iray. Misy olona aman'arivo ngeny nomen'i Jesosy sakafo. Olona firy no mifanerasera tamin'i Jesosy fa 12 lahy zany, 12 lahy no matsapa mandray an' Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra velona. Iza naneho an'izany an'i Petera? Andriamanitra. Andriamanitra no nisofle an'izany tamin'i Petera. Io zanak'Andriamanitra velona, io ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tonga dia taitra Jesosy sambatra ianao. Fa androany Jesosy, za milaza aminao koa, ianao Petera. Ary eto ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako. Mbola Simona izy aloha talohan'izay. Simona Bar-Jona. Fa rehefa nafantatra izy fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, na izy koa raha mba nahazo ny anarany amin'izay, vato, Petera, Piera. Ary teo izy, teo dia naorina teo ambony vatolampy. Teo ny finoan'i Petera tena natao, naorina Jesosy tsy horingozina intsony. Ny finoanao io tokony efa naorina Jesosy tsy horingozina intsony. Ianao nge na dia mifatongavanao eto na dia mifatongavanao eto ary ngery havana. Za nge tena teteny aminao misy olona zay zao, tsy ny olona rehetra miheno eto nge no tamana eto. Hoy izay raha nabavy anankiray teto taloha miantso ny olona sy namany eto ianao ve tsy mba leo an'io efa tsy efa leo an'io ve nareo ina moa zany le io fandarana io na za. Fa nareo reo nge rehefa ny atongavanareo eto nge tsy za tsy za mitarika anareo fa nareo isika rehetra rehetra le etaeta tsy mitovy amin'ny en'ny olona. Misy olona eto sitrana dia lasa, mivahaolana dia lasa, mody ny vadiny dia lasa, fa nareo zao mbola eo. Ngaza ny miary ty zany izany manana olona anara-bola intsony ozy ianao. Tsy dia venao fa olona manara-bola daholo reo. Ngaza ny Andrina Rodriguez zany mbola manana olana intsony tonga eto. Ngaza ny Marina Tiana zany venao fa olona mbola bokan'ny olana na tojo zany ka venao fa any ampigadrana izy meno antsika io. Nga Erika Raika venao fa inona ny natongavany eto mbola manana olana entina mbavaka ve? Efa tahin'ny tompo reo. Alleluia. Fa mbola eto. Za koa efa tahin'ny tompo fa mbola eto. Fa zay mbola miandrandra fa nalana trosa zany dia mody manao asan'Andriamanitra. Tsia. Efa mijoro ambony vatolampy tsika satria nahoana? Tsika matsapa. Alleluia. Tsika matsapa. Fa nahoana? Tsika matsapa. Fa Jesosy ny fahitantsika ny Jesosy tsy taka ny fahitan'ny olona Jesosy. Misy lehilahy anankiray mpaniratsiran'Andriamanitra ray na roa maromaro eo amin'ny Facebook eo. Mandrisika ny olona io matsilo an' Jesosy dia ataony elahy Jesosy dia ataony rehetra rehetra. Ny fahitany reny an' Jesosy tsy hitovy amin'ny fahitantsika mihitsy. Alleluia. Tsy mitovy. Tsika mpianatra. Reny no mety nina mofo neny ary mety tsy ninana akory. Nefa ny rivotra iainana reny mbola avy amin'ny Andriamanitsika. Ia mampime amin'ireny olona ireny. Fa zao.
misy ten'Andriamanitra ke vakitsika any amin'ny Isaia mahafinaritra ty teny ty Isaia 8:20 Isaia 8:20 ke vakitsika dia 7:20 Isaia tany mihitsy tonja halleluia fa tsika manompo an'Andriamanitra foana zao mihitsy ny idirantsika ny lanitra zao tsika tahiny tompo zao mihitsy halleluia Isaia 8:20 andiny 7:20 ke vakitsika amin'ny aratsosy tsy mahalala na mahafantatry reny fa voatapona ny masony ka tsy mahita ary ny fony koa tsy mahalala tsy misy mieritreritra nao am-pony na mba manana fahalalana na asaina akory manao hoe ny sasany mantsy nidoroko tamin'ny afo eny efa nindimofo tamin'ny vainafiny efa nanatsika hena ka mihinana ho sisa va ataoko fahavedavetana iankovako anatrehan'izay vatakazo ho mandavenina izy vita ka ny fony ka mampividy azy ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na malaza hoe motsy lainga va mety tanakakavanana misy olona zany efa mipapina mihitsy ny masony dia tsy mahita mihitsy izy ny fahasoavan'Andriamanitra ary na dia Andriamanitra ary dia mbola lazainy mandainga misy olona tena mampalahelo tsy mahalala ozy ny ten'Andriamanitra ary tsy mahafantatra voatampona ny masony ianao tsy ohatr'izany tire inona ny ataontsika isaky ny vamonomboka fandarana mijoro vavolombelona misy olona raha rehefa zavatra inona tsy ataon'Andriamanitra fa tsy mahita fahasoavan'Andriamanitra zany tsy mahafitsapa fahasoavan'Andriamanitra misy olona zay teto olona namako teto dia zany miaraka eo zany miaraka dia fampitondram-bavaka eo tena hitako mihitsy zany hoe tena misy fitahin'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainana fa rehefa za mantsy efa hatramin'izay za tia ny fitondra vavolombelona io za zany zay ny fiainako na tafavoahako na zany ny fanomezam-boninahitry n'Andriamanitra tena hitako mihitsy hoe tena hitako fahasoavana zany io mahatonga antsika mitondra vavolombelona zany mahatonga raha mitarika anareo mba manana fahazarana manome voninahitra n'Andriamanitra mijery ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra za zao androany na dia atao keny zavatra folo ratsy tsy nety tamin'ny fiainako tsy maintsy mahita anankiray irika ahafahako misaotra an'Andriamanitra halleluia dia zao ny zavatra nitranga io ranabavy io rehefa eo zany miaraka tsika dia tsy mba mijoro vavolombelona zany olona mijoro taritina joro vavolombelona zao tsara ary ianao ohatrany tsy mba hitako mijoro vavolombelona mihitsy tonga dia zao navaza dia ohatrany sorosy hoe ko inona moa nijoroko vavolombelona eo nanana trano vita trano nanana trano asa nanana tômôbilina tena enjany zany ranabavy hiandry trano na tômôbilina ianao fa mijoro vavolombelona amin'Andriamanitra ary mifirehanao ny ala tao trano tafody tsy mahatsara tena ambony bus ianao tsy voasarona tsy voarina ny paosinao io ianao mividy kilalao zanako amin'le lafo vidy be reny ve tsy tokony hisaorantsika an'Andriamanitra fa misy zany olona tena mitapona mihitsy tsy mahafantatra na voatapona ny masony dia tsy mahita ary ny fony koa tsy mahalala no tena hoe motsy lainga vany eto an-tanako ankavanana mofa tsy lainga ny eo an-tanan'Andriamanitra ankavanana misy ke olona ravana fa fahasoavan'Andriamanitra midiny zao mbola izahany ahodina ihany tsy avy amin'Andriamanitra fa izy misy efa misy olona zay any amponja indray andro teto mety nambavaka fa tena izany amponja io tena mitondra mbavaka atao tokantrano zay fa tena hoe tena hoe mitondra mbavaka dia mampitetena mihitsy io fa tena iakatra fitsarana dia ohatra mijanona kely indray loha any am-piasana dia mampimbavaka aiza ny sary ndao himbavaka andao andohala sabata andao hivady anina dia taritinay le reny ny vady anina fa tena moriavana tena nivoaka ny fonja amin'izay le zandrolahy zao mba teny ny voalohany taminay mivady tena so ihany fanapatatr'olona ao izy tena ratsy izy fa rehefa tao amin'ny fitsarana ao izy nisy olona mpiara-miandra tamiko magistra dia ino izy izy nifankahita tamin'iny dia iny no mikarakara fa so ihany fanapatatr'olona farana zany no tsy napatatr'olona taitra be mihitsy izay avady zay tsy mila sitraka fa ny Jesosy nay mila sitraka zay aloha zany mazava be kosa zay zany tsy mila bravo zay tsy mila sitraka fa le Andriamanitra kosa io mila sitraka io tsisy misy anitsika misaotra anareo mba nitondra vava fisaoran'izany nge ravana tsy ratsy fary lavavango izy nitory zany fisaoran'izany raha mba misy olona mitondra mbavaka anao mba marina fa voninahitra ao an'Andriamanitra
tena Andriamanitra no namaly vava ka Jesosy tena ny asa. Fa tadidriva io olona io nge nandohalika ao io olona io fady anao anao hoe mba hisaotra izy, misaotra, tsy ratsy ny misaotra. Raha misy mahame zavatra anao ngia miteny hoe misaotra tompoko. Ny akoho ry havana misotro rano miandrandra misaotra an'Andriamanitra. Fa zao ny teniny voalohany. Zay zany efa mibaniandro hoe tena voninahitra ao an'Andriamanitra. Zay mahafinaritra meno an'izany voninahitra ao an'Andriamanitra raha izy mivady fa dia efa fahaly misandratra ny Andriamanitra. Soa ihany fa nafantatra hoe tena tsy nampoizina loatra izy zavatra andrangitra. Fa nisy olona mpiara-mianatra tampoka. Ka na le mpiara-mianatra taminao magistrat niona taminao azy nge mbola Jehovah Andriamanitra nandahatra an'ireny. Nga ianao fakity tamin'iny raha tsy Jehovah Andriamanitra. Nga iny niditra tao amin'ny fitsarana tamin'iny fotoana nataonao iny raha tsy Jehovah Andriamanitra nandamina programa an-tany. Misy olona zany tena miezaka tena mitapina maso. Misy olona zany tena tsy avy atsapa ninina mihitsy. Ry havana malala, Jehovah aza atao an'izany. Fa Jehovah io zany mila isaorana. Ninina zavatra miseho amin'ny fiainantsika fa amin'ny Jehovah reny. Jehovah nandahatra an'ireny. Jauna 6:45. Ny tena Andriamanitra. Filazantsara Jauna toko fahinana 5:7. Voasoratra amin'ny mpaminany hoe efa vakiko ito vakitsika ito fa Isaia 43 nge le vakiny lovely teo. Isaia 43 nga misy teo 43:13 le vakiny lovely teo. Eny hatramin'izany andro zany dia zany izy ary tsy misy manomboka izay tanako miasaka izy moa masaka anay izany. Tena tenenako anareo fa ny fahatongavanao amin'ny Jesosy io betsaka ny sakana. Ary za androany miteny aminao aza avela misy manaka. Ny sakana zany ry havana raha voadola Jesosy ny eo aminao, zany sakana zany tena fahagagana ray zany raha tsy misy eo aminao. Fahagagana zany raha tsy misy. Fa ny sakana dia tsy maintsy misy raha mbola Jehovah koa no atononao. Fa zao aza vela misy masakana. Ianao mihitsy zany no mikomy amin'ny fitsakana tsakatsakana rehetra. Hoe za tsy maintsy tonga amin'ny Jesosy. Alleluia. Dia maiza makasitraka. Tadidio fa ianao tsy tonga atao amin'ny Jesosy raha tsy ny fitaoman'Andriamanitra. Eritrereto hoe Jehovah Andriamanitra zany mitona anao io. Mba olona takiny ahoana, olona mba sarobidy ohatriny ahoana ke zasy ianao ty. Tsika tsy sarobidy zany. Tsika tena tsintsininy. Raha Davida mpanjaka fa havana miteny hoe zinona moa izy za zay takany alika maty. Zany ke Davida ketinao zany ke Davida ohatriny alika maty eo anaty anao Jehovah hoe alika maty. Tezitsika loatra tena alika maty io. Fa Davida tena nandreny mihitsy za tena takany alika maty eo anaty anao Jehovah. Dia Davida nefa mpanjaka. Ohatr'izany devitsika zany alika tsy maty fa alika raha eo anaty Jehovah zany tsika ohatriny ahoana. Nefa izy mitona antsika ho aminy. Entiny eo amin'ny Jesosy aloha tsika. Dia rehefa eo amin'ny Jesosy amin'izay tsika dia hoe mianara amiko fa malay mifanasa sady tsy miavina-poa. Dia eo aloha tsika entinao amin'ny Jesosy. Ny ataontsika eto an-tany zany mianatra ao amin'ny Jesosy. Miara-mandeha amin'ny Jesosy. Fa mitandrony Jesosy amin'izay avy eo manangana antsika. Tsika tsy maintsy maty tsika eto amin'ity tany ity. Ary hoe tonga nga Jesosy amin'izao fotoana iainantsika izao miakatra velona sy miakatra. Fa tsy maintsy ho faty aloha tsika. Za zao mbola ho avy ny fotoana. Nareo mbola ho avy ny fotoana mbola tsy ho avy Jesosy. Fa ny tokontsika izao ho atsangana amin'ny maty tsika. Ao aoriana kely eo. Zany ny lova avy amin'ny Jehovah. Zany ny toyany ny fitaoman'Andriamanitra tsika ho ao amin'ny Jesosy. Tsy maintsy mifara amin'ny fananganana antsika amin'ny maty. Ko dia aza atao ambany zavatra ianao tonga amin'Andriamanitra io. Za zany tena miteny aminao mihitsy androany. Aza ataonao ambany zavatra efa tongavanao amin'ny Jesosy io. Fa zavatra tena tsy mampino io hoe mety za dia ianao hitsangana amin'ny maty. Zany dia tsy mampino anao. Hotany tompony antsika eny misaotra ny lovita amin'izany teny izany. Tapitra ny toriteny. Mino favorinao ny hafatra. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana dia afaka miantso ary nareo. Raha ohatra misy aminareo tele-panahy mizara fahatsapana. Inona no voarainao? Inona no zavatra voarainao teto androany? Dia afaka miantso.
radio akiradio kantoko miantso ana messenger nareo tsy voatery efa mpiantso hatramin'izay ihany fa na vao androany ianao mba hiantso dia rehefa mivantana eto ny feonao mba souvenir anao mety izady efa atao efa ao amin'i Jesosy koa halleloia dia mizara fahatsapana isika iny Jesosy izy ary no izara fahatsapana voalohany mahazo bonbon mahazo bonbon mamy zay vato mamy zay miantso voalohany eo da iny tompontsika rehetra miandra-pailina ary za io raha misy zava-fahatsapana dia ndao mba asitsika votina hira kely indray androany irira tsy nao zany zay hira anankiroa voalohany ina ny hitanareo hira mifanaraka amin'izany toriteny zany dia soraty ary ny hira zay hira anankiroa tonga voalohany eo dia zany zay no ataontsika ny hira voalohany tonga anankiroa voalohany eo dia safidiananareo dia zay tonga voalohany amin'ny enina voalohany amin'ny safidy zay no hira ataontsika inona ary ny hira samy misafidy hira roa voalohany tonga iny Jesosy ary aloha manapatonga zany iaina inona ny azonao ambara androany ianao ny fitenenana Tainto pastera dia taintompotsika rehetrarehetra mankasitraka pastera no amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianatra ihany koa tamin'ny toriteny tena hoe mampahery be mihitsiny Jesosy amaky anareo hatrany ny zavatra voaraiko androany dia makasika mpianatra aloha ny fijoroana vavolombelona ny zokilaovilia sy ny fijoroana vavolombelona pastera teo dia ny voaraiko hoe ny tranga izay misy amin'ny fiainantsika ny olana sy ny zavatra maro isan-karazany eritreretintsika hoe ratsy tena hoe efa nalamin'Andriamanitra daholo ireny dia manosika antsika hanantona azy dia ny tena tsara hoe nataony ireny mba hanatona antsika ny Jesosy fa tsy izay ny tena tanjon'i Jesosy fa ny ahatonga antsika hitsangana maty ahatonga antsika handova ny fiainana mandrakizay dia tsy atao kilalao izany ny fahatongavana amin'ny Jesosy fa misy fiainana mandrakizay tena nomanin'i Jesosy antsika tain'i Jesosy daholo. Halleluia mahakasitraka zandriana sotra ny fizarana-fahatsapana mamy be Jesosy amaly fitianao dia mitombotsika sy fahasoavana hatrany maheriza foana amin'ny asan'ny tompo halleluia otsika hiantso olona manaraka indray ampiditra olona fa manaraka indray atsika dia rehefa tonga ao ary ilay olona io dia ampidiritsika avy hatrany halleluia rehefa ao ary raha latojo dia tonga dia menanao ny fitenenana ina azonao ambara androany ianao ny fitenenana Ka Jesosy taontsika rehetra dia misorapetsaka nareo mianatarata amin'ny toriteny fa nampahery sady nahagaso nampianatra ihany koa ny voalohany tena nakasika anazy ilay fijoroana vavolombelona ny zokilaovilia tena mahakasika hoe samy marina rehefa tarihan'ny fanahin'Andriamanitra zany dia na dia nanakana anazy raha mivadina misy ny sakatsakana fa noa hiasa ao izy n'Andriamanitra dia misy masakana izay eo an-tanako fa dia rehefa noentiny ambavaka ny vadiny dia nenandrosy dia lasa nanatsa anazy dia ilay mitenkely raha vasaina dia tsy minana zao vatiko tsy minana kisosina sisy mahakasika kely ilay izy dia ilay zavatra rehetra ny tantaran'ny pastera teo koa nakasika be fa ny anankiray tena voaraiko ilay hoe misy an'ilay lehilahy ilay noentina ambavaka ilay sika ny gadra dia nanantona ambavaka ny mamany sy ry pastera mivady dia nambavaka nanaovana fifadikanina sy ny sisa nefa rehefa nivaly amin'izay mivavaka tsy nigadra izy dia ny olona indray no sy hoe ny olona izany nanavitra anazy sy hoe ilay namany izany nanavitra anazy efa tsy fantany fa ny zavatra rehetra natao nahatonga natotosa amin'izany rehetra any dia mbola Andriamanitra daholo ny tao-mibadika an'izany rehetra any nandrindra ny rehetrarehetra sy mbola mikasika ny olona io nanampy anazy fa afaka tsy nanampy azy koa na ny dia namany azy fa tena hoe rehefa misy zavatra amin'izao izany dia mila Andriamanitra no mena voninahitra dia amin'izay mba tsy ohatran'ilay hoe tsy mahalalana mahafantatra ireny fa voatampona ny masony ka tsy mahita izy dia izay zany mba tsy ho amin'izay fotoana izay zany hoe lasa tampona ny maso fa aleo mahita tsara ny zavatra ataon'Andriamanitra dia ilaina ny fijoroana vavolombelona manome voninahitra an'Andriamanitra satria ny alalan'izany koa mbola hitahin'Andriamanitra dia Andriamanitra tena miasa amin'ny fiainantsika dia tsara mba omena voninahitra Andriamanitra dia tsy menatra mijoro vavolombelona halleluia tain'i Jesosy daholo halleluia mankasitraka indrindra anao raha tojo tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy any amaly fitianao dia mitombohitra dia mitombo fahasoavana foana hatrany hatrany dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo misy hira anankitelo ireo
tsy mendrika FFPM any Zokiamana nangataka azy dia tojo nangataka tario ao an-tanjona dia Iangodrina Rodriguez nangataka ifikitra aminao hira katolika dia zao no ataontsika mba asiantsika zay tiantsika amin'ireo ataontsika Jador dia zay mandrapatapotsy ny fizarana fahatsapana zay be Jador zay be réaction indrindra amin'ireo zany averiko Iamana nolotra an'le hoe tsy mendrika FFPM dia tojo nanao hoe tario an-tanjona dia Rodriguez nanao hoe ifikitra aminao hira katolika. Alleluia. Dia asy réaction zay be réaction indrindra amin'ireo zany efa tapotra ny fizarana fahatsapana zay no hira ataontsika zay tahian Jesosy ary isika rery daholo ampiditra olona ray hafa ary tsika fizarana fahatsapana dia raha ohatra ary efa ao raha efa ao ary Ranabavy Angelina Rodriguez dia menanao ny fitenenana iny azonao lazaina androany. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy daontsika rehetra dia mankasitraka amin'ny fitenenana. Mankasitraka nareo menadako tamin'ny tenin'Andriamanitra ny tena mampahery ny nakasika be anahy dia ilay hoe tsy ny olona rehetrarehetra no voataonao amin'Andriamanitra satria betsaka ny olona telo soavana ireo fahasoavana be izao hoe ao anatrehany dia tsy fantany. Dia faharoa ilay hoe ny olona ray Jesosy ny olona ray voataonao amin'ny Jesosy ny taon'ny ray ao amin'ny Jesosy dia tokony voavonjy amin'ny fiainana mandrakizay satria Jesosy mihitsy no lalàna sy famarinana ary ny fiainana mandrakizay. Dia ny fahatelo hoe ny fahatongavana ao amin'ny Jesosy dia feno sakana fa azavela isakana tsy ahatongavantsika ao aminy. Dia tokony tsy ataontsika ambanin-javatra ny fotoana iray amintsika hoe Davida ary ny teny hoe inona Davida ary mpanjaka ny teny hoe inona moa Jezazy toy ny parasy maty dia maika moa fa isika dia nefany Andriamanitra mihitsy no mitondra antsika dia tokony tsy ataontsika ambanin-javatra zany dia mankasitraka n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia izay nakasika ana pastera dia mankasitraka indrindra tahian Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao Ranabavy Angelina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Dia Jesosy koa anie malifidianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany. Aza tino manisy réaction indrindra tianareo amin'ireo hira ireo efa na dia ireny hiran'ny lovely ambany raha oviana no avy ireny ary azonareo asiana réaction daholo ireny. Dia raha mba misy olona fotsiny terem-panahy dia mba hanao jury kely dia iza no hira nisy be mpanao réaction rehefa vita ny fizarantsika fahatsapana zay dia zay no hira alefantsika avy hatrany. Fa tsika miditra olona hafa manaraka indray Ranabavy Marina Tiana, inona ny azonao ambara anao ny fitenenana? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana, mankasitraka journalista. Ny zavatra tena marika an'andro zany samihafa no natongatsika niara-bavakely natongatsika amin'ny Jesosy dia zavatra samihafa. Matetika olana ilay izy dia tamin'Andriamanitra isika ny alalan'ny olana isan-karazany fa tsy fahafatesana io fotoanana io fa tonga ao amin'i Jesosy dia Jesosy koa faly mahita antsika satria izy hamonjy antsika hanao fahananganana antsika maty dia tena hoe fiainana mandrakizay mahazo antsika zany raha politika maharitra dia aza miala rehefa tonga eo dia fahatomana marika anakoa hoe ny finoana dia ampy nanorena Jesosy antsika nanorena Jesosy antsika tsy hozongozona amin'ny maha-Kristy amintsika ohatrany tamin'ny izy iray nanontany zany hoe izy zako ny tany rehetrarehetra izy dia sy manam-pahaizana ny teny hoe ianao no zanak'Andriamanitra dia tonga dia misy ajory ianao satria fanahy masina mihitsy ny lotsaka tao aminy dia lasa petera ny anarany dia tena mankasitraka dia Andriamanitra hitany rehetrarehetra dia sisy ala hoe tika rehetrarehetra napetaka avy amin'ny Alleluia. Mankasitraka indrindra anao Marina Tiana anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Jesosy anie malifidianao mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo. Alleluia. Izy ary ny afaka mitsara
tapitra ny fizarana fahatsapana satria tsy misy tson'olona iantso tapitra ny fizarana fahatsapana izy ary no ira be réaction indrindra ao dia zay no ataontsika androany iza mba afaka manome an'izay valiteny tena mba mety mba tena valiteny tena marina dia zay no ataontsika. Izy moa le jury tamin'ile mpitsarany ireny tsy tadidiko intsony Yama sy Maminga moa efa zay afaka miteny iza ny afaka mijery an'izay hatramin'ny commentaire ny ambony any dia iza no be réaction indrindra azafady zay be réaction indrindra dia zay no ataontsika miandry zay valin'izay ary azafady reto. Iza ny lany rovinanao vao avy ny Joseph Dafy misaotra Ingrid Rodriguez to dia zay ny ataontsika ary dia meno finaritra daholo tsika rehetra misaotra anareo nangataka ny hira misaotra anareo ihany koa ny fidy dia io ary ny ataontsika dia aoriana izay hivavaka avy hatransika dia amarana ny fotoana mivavaka firenena misaotra Yamba tahiny tompo ary meno finaritra ela tsy nainao ny tiry ity misaotra ny Lovely nangataka azy ity fa ela be tsy nainao izy ity meno finaritra daholo ary. Isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay isanandro ny famindram-bony ianao anety tsy afaka ambony fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fijanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka ny vala fa ianao tena tiny sy fony tsy ariny zany nini antony avy fa raha avy ny andro iverenanao fitianiny ao an-tranoa Jesosy anila izy atrizay tonga izy hitany sy amonjy ny very faramody ianao tsy maniry fa ianao milamina
Jesosy lay visioneno lalaminy tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anizy atrizay tonga izy hitako sy amonjy ny fe faramody anao tsy mandery farao avy ny andro iverenanao fitianinao an-tranoa rovinyanao vao avy rovinyanao vao manody rovina fantombo efa sasatry miandry miradana rovinyanao vao avy rovinyanao vao manody rovina fantombo efa sasatry miandry miradana Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fataterahana fotoana androany. Tena faly zay raha totosa somatsara ny fotoana satria ianao no nitasin'ny vimbina ary nitantana n'izany fotoana izany. Notahinao ny connexion, tahinao ny fitaovana rehetra, alléluia. Ary notahinao ny connexion ny olona rehetra tany an-trano tany. Misaotra Jesosy satria fahasoavana avy aminao zany. Ianao no teraina, ianao no miamboninahitra, ianao no ankalazaina. Misaotra Jesosy satria tena ero anay tokoa zany teny zany ary tsapanay tokoa androany fa tena hoe tsy tonga fotsiny eto zay fa nitaomin'Andriamanitra mba ao aminao. Eny Jesosy dia mbola mananteny zay fa raha tonga ao aminao zay dia tsisy overmaina fa mbola hitsangana amin'ny maty ihany koa. Misaotra Jesosy malala. Mitera sy nihaja, misaotra sy mivoninahitra efa anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitantananao. Jesosy vangio ary ny tsirairay avy. Dia oka ho tsapanay zany hoe fahasoavana ngezabe anananay zany dia ny fanananay ny fahafahanay tonga ao aminao. Halleluia. Fa zava-dehibe tokoa zany Jesosy. Dia tahio ny tsirairay avy, tahio ny tokantranonay, tahio ny alinay, ity alina ity mba ho alina fefitsarana, ary tahio ny ara-pananay. Dia apetraka aminao no avinay rapitso sy mahavinay sisa rehetra eo ampelantananao. Misaotra Jesosy malalo. Dera ny haja nisaotra sy mivoninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay nivozana favy dia niteny izay nitoriana dia amoa avy zato eny fa tsy voatsainiko ny vorona mpiasa, tsy azony devoletao ny mangalatra an'ireny fa tsy maintsy mitondra fiainam-baovao, mitondra fiainana ao aty anatinay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Nao mpandrotsika ny vavintsika Rozimina hivavaka ho an'ny firenena. Rozimina anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana tamin'i Jesosy daholo hivavaka isika. Misaotra midera mankalaza anao izay Jehovandriamanitra Ray Amasina avinay indrindra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantahanao sy ny fitondranao anay eto amin'ity fotoana ity isaka alina. Mbola mahatsiaro anao foana izay ka dia misaotra anao tsy manam-pahataperana satria nitadiavinao tao anatin'ny lalina tokoa izay Jesosy dia mahatsiaro izay fa tena natsanganao ary eo ambony vatolampinao ny toerana misy anay tompo malalo. Misaotra ny amin'ny
fanomezanao fanahy masina tahiry anay, ahafahanay manao ny asanao rehetra tompo malalo. Dia eto izay dia mbola mivavaka koa ho an'ny firenenay, ny indrindra ny firenena malagasy izay kely sady mbola feno fahoriana Jehovan-Diamanitra. Da io Jesosy izy ireo mba ho voafefinao ary voatarika ary atsoinao tahaky ny Petera Jesosy aho. Dia mba ho tonga atsangana tempoly ho an'ny tenany anie izy ho an'Andriamanitra, ny tsirairay avy, ny vahoaka tsirairay avy, dia ahita fiadanana sy fahamarinana ary fifaliana ho an'ny tokantrano tsirairay avy anie ny fiantsonao azy ireo Jesosy aho. Ny fanahy masonao dia anjaka amin'ny tsirairay avy ka hiala amin'ny asa ratsy rehetra sy zavatra tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, ho tonga feno fahamarinana anie ny firenenay malagasy. Dia misaotra tompo malalo, misaotra mankasitraka ny amin'ny famefefenao anay mba tsy hivoaka amin'ny fefinao ary tsy hampiverin-dalana anay, ka ho tonga tempolo maharitra mandrakizay mandra-pavianao amin'ny rao lanitra Jesosy ny tenanay tsirairay avy. Dia misaotra ray malalo. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao navavy Roseminata anatin'izay vavaka mamy be ho an'ny firenena izay netinao. Dia Jesosy hamarifity, mitombosa sy pasoavana hatrany. Misaotra ny Lovelita amin'ny toro-teny mamy koa, dia Jesosy hamarifity anao dia mitombosa sy pasoavana hatrany. Dia misaotra ny Ranavaviaja tamin'ny vavaka fanombohana, Jesosy hamarifity. Nareo rehetra izay zara-pahatsapahana, Jesosy koa hamarifity anareo dia mitombosa sy pasoavana hatrany. Fa dia mahafinaritra mihitsy fandarina misy anareo dia tsy adinonareo izay rehetra tonga ihany koa ny arotolo niaraka tamin'ny teto. Raha tsy tetonareo dia nagigiana rehetra teto tsika dia fisaorana ny atolotrareo ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny afatanterana fotoana. Mbola singa amin'andro lanitra Jesosy dia ka tahiny tompo velona soamantsara tsika rehetra. Dia rapitro indray tsika mihaona eto amin'ny sivy sasany alina takany mazara. Tahiny tompo daholo akiradio.radio145.com, akiradio.radio145.com fanameno ny japeo akiradio misy toloteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina. Samy tahiny tompo daholo. Amen.